Fety ny andro tsy mitsatra manome fahafapo ho an'ny mpilalao ihany koa ny avy eo anivon'ny PME Madagasikara amin'ny alalan'ilay hazakazatsoavaly izay mahaliana ny maro tokoa amin'izao fotoana izao, manana tolotra ho an'ny mpilalao araka izany avy eo anivon'ny PME Madagasikara. Tato ato dia tsy nitsaha ny tombo ny tiriliry no lalovina ka hany ka lasa nitambatra be amin'izao andro fety izao. 500 millions mahery raha totaly izany tiriliry be izany ka ireo dia mitsinjara ny alakamisy sy ny zoma ary ny sabotsy ho avy izao. Tonga ny fety izany hoe tsy misokatra moa izany point de vente rapitso. Fa manomboka ny alakamisy kosa dia misy tiriliry ho zaraina, izany hoe mahery 500 millions. Ny alakamisy misy 25 millions, ny zoma 35 ary ny sabotsy 40. Ireo izany no cadeau de Noël ataon'ny PME antsika rehetra amin'ny fotoana ity. Lalao quinté plus lui izany hoe mitady chiffre 10. Izay ny lalaovana anazy. Dia afaka maka amin'ny programme rehetra ety amin'ny point de vente moa izany alaina maimam-poana ilay izy ho an'izay mbola tsy milalao. PME Madagasikara zany dia mampirisika antsika rehetra ilalao fa vola ho zaraina ho antsika rehetra dia nirary fety sambatra sy taom-baovao sambatra ho antsika rehetra. Aza adino ary ny maka ny programa izay alaina maimam-poana amin'ny alakamisy izao fa farany taona ity ka ianao no amarana ny isan'ireo lasa milionera tamin'ity taona 2024 ity.